Mikarakara lobary aondasy makasika ny teny beazana izay ankalazaina isaky ny faraika amby roapolo ny volana febroary ry zareo avy ao anivon'ny akademia malagasy ny tsara ho fantana makasika izay hoetindrojo rakotondrainy amin'ny sary mamrasoana io. Isan-taona isika eto Madagasikara dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny beazana ary izany dia atao isaky ny faraika amby roapolo ny volana febroary. Amin'ity taona ity araka izany dia ho marina amin'ny fanatanterahana lobary andasy ny fankalazana ka ny lohahevitra entina amin'izany dia ny hoe ny taniko, ny tantarako, ny teniko, adidiko sy andraikitro ny fahafantarana sy ny fampahafantarana azy. Fanomanana ny fanamarina ny andro iraisam-pirenena momba ny teny beazana zay andro izay atokana ny faraika amby roapolo ny volana febroary isan-taona karakarain'ny UNESCO eran-tany zany io andro io dia isika eto Madagasikara manamarika an'izay amin'izao fotoana izao. Ka ny lohahevitra niraisitsika amin'ny fotoana io zany izay atao lohahevitra lobary andasy izay anasana ny be sy ny maro dia hoe ny taniko, ny tantarako, ny teniko, adidiko sy andraikitro ny fahafantarana sy ny fampahafantarana azy. Zany hoe averina any amintsika rehetra zany hoe matetika mantsy ampitaina any amin'ny olon-kafa ny fampahafantarana sy ny fahalalana sy inona fa amin'ity zany tiana ho tsindriana manokana ny hoe adiditsika mihitsy ny mamantatra momba ny teny, momba ny tany, momba ny tantarantsika. Ary zany moa dia voizina amin'ny teny malagasy satria nandro tokony malagasy dia tsy miteny afa tsy miteny malagasy. Ka io fotoana io dia asiana lobary andasy dia davana hevitra vaovao mba isiany fanavaozana amin'izany zavatra izany fa tsy hoe ny eo ihany na verimberina io toa fa resahana foana fa amin'izao fotoana ataoko hoe iroborobonin'ny teknôlôjia samihafa ny fahaiza-manao rehetra isan-karazany amin'ny fifandraisana dia ahoana no hatonga an'ireny ny fitaovana zany ifanabeazantsika. Ny lobary andasy moa dia entina indrindra hifampizarana hevitra ny amin'ny tokony atao, entina andresina lahatra ny tsirairay amin'ny fomba fiasa sy ny fanavaozana mba hisian'ny fandrosoana eto amin'ny firenena. Ka izany dia amin'ny alalan'ny fahaizana mifehy ny teny sy ny tanàna ary ny tantara no entina hitondrana azy.